Topoklasy topoko vavy manolotra ny araba amin'ity takarivan'ny zoma ity ampitiavana no iarahananao tao anatin'ity fampalalambo avao amin'ity malagasy ity ary anasananao ihany koa ny anaraka izany hatramin'ny farany vaovao maromaro no entina amintsika amin'ity takariva ity isany amin'izany ny vaovao mahakasika ny fitokanana fotodrafitrasa teny ambomanambola teny tao anatin'ny tontolon'ny angovo io zany ny tinambara ny lafim-baovao mahakasika ny fampianarana ambony ny olana eo anivon'ny mpampianatra mivondrona anatin'ny CSS akoatran'izay ny lafim-baovao fanamariana ihany koa ny androny manamboninahitra dia nazahoana akony vaovao hafa aloha zany ny mahakasika indrindra ny fanondranana rem-pirenena tsy ara-dalàna io no anokafantsika ny fampalalam-baovao dia sokatra miisa 410 no sarona teny anivon'ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena teny Ivato raha saika ahondrana antsokosoko natao tao anatin'ireny taty na couche ireny ireto sokatra ireto ary ny ahondrana hatrany ny mpitandron'ny filaminana teny an-toerana nanao ny fisavana olona manana ny maizy azy eto amin'ny no nikasa hanondrana azy ireo antsokosoko. Ny samborin'ny polisy misana ny abakabaka sy ny sisy tany na ny paf ny mpanolotsaina manokana solom-bavamboaka na assistant parlementaire ray saika hanaingy hata amin'ny sidina kenya iraisam-pirenena teny amin'ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena iny Ivato. Voaroroy saika hanondrana sokatra antsokosoko izy io. Sokatra izay miisa 420 no izy zao niraisin'ny polisy zao araka ny nambaran'ny tompony andraikitry ny paf mikasa ny ampiasa taratasy mpanjakana sandoko ty mpanolotsaina manokana solom-bavamboaka ity mba hahafahana mivoaka ampilaminana ny sisy tanin'ny Madagasikara. Rehefa niditra teo amin'ny toerana tokony hanaovana an'le enregistrement izy dia misy fihetsika zay tsy karitra fa tsy dia mety loatra dia voatery nyroso tamin'ny fisavana zany ny polisy ny eto amin'ny paf dia teo no nahitana an'io zavatra rehetrarehetra ny mampalahelo moa dia ny ordre de mission zay asiako anareo eto ty ordre de mission ty araka ny fahitantsika azy zao zany dia ordre de mission zay tsy izy zay miendrika osoka zany izy ty satria maro ny zavatra tsy feno atao anatin'ity ordre de mission zay nikasainy hoentina hitondrana nyo sokatra io zany saika hiaraka tamin'le vol Kenya Airways izy zay mandalo any Nairobi fa ny destination finale zany raha araka nyty ordre de mission ty dia any Vietnam. Atolotra ny fitsarana ato ty mpanolotsaina manokana solom-bavamboaka voazambatra ity rehefa avy nanao ny asany ny faditseranana sy ny paf. Ireo sokatra miisa 420 kosa dia atolotra ny sampandraraha misahana ny tontolo iainana ao anivony seranam-piaramanidina tsy Ivato hatrany mitoy ny fikarohana ary resy lahatra ny paf fa tsy hijanona treto ty raha ty satria efa mirosy lalina amin'izao fotoana izao ny fanady adiana.